Jesosy ity androandroany maraina ity. Mitona anareo avy hatrany ao ny ino fa miaraka amintsika eto Jesosy ilay zanaka latokan'Andriamanitra. Ary izy no ataon'Andriamanitra lalana ahafahany miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Koa amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra anompan'Andriamanitra eto androany, anompan'Andriamanitra ny fony, engane ka ahitan'Andriamanitra miasa izy. Ahitan'Andriamanitra manao asa lehibe izy. Miarabanareo ihany koa, ianareo izay any tokantrano na eto Madagasikara na ny ampetan-dranomasina ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy izay soa rehetra ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho zahay ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa ny tokantrano. Amen. Amen. Anisan'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra zao androany zay rehetra marary toka eto hositraniny dia hositraniny ihany koa ianao na dia nilavitrany azy. Anisan'ny ho ataon'Andriamanitra ihany koa eto dia apitraka andreo olona kivikivy izy. Dia ianareo any tokantrano any zay matsapa-tena hoe kivikivy hitraka ihany koa ianareo. Ary anisan'ny lehibe ho ataon'Andriamanitra ahita fagagana ny olona toka eto amin'ity telo volana ity. Tahaka izany ihany koa ianareo any tokantrano any. I vavaka ametraka fotoana rehetra isika tompoko. Raha io fotoan-dehibe ho anay ity fotoan'androany ity. Ary mihitsy matoky izahay fa momba anay sy miaraka aminay eto anao androany. Ary mivavaka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay nambarako teo mihitsy no hamarinonao sy ataonao tanteraka. Ho an'ny olona toka eto andray izy. Ho an'ireo olona izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne na amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook andray ihany koa izy. Ny fanan'Andriamanitra no hiasa amin'ny forma magaga ka ho tanteraka izany. Misaotra ry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisika mpitefa-tanana ny namana mpitarika fidiarana eto. Tovy mafy ny tea-tananao fa ho an'i Jesosy. Arahorakora mpifaliana izany raha faly ianao androany. Halleluia. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko. Na ianao tonga eto na ianao izay natokantrano any faly miarabanao aminaran'i Jesosy zahay manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Homariky ny fifandraisantsika tanana dia ndao antsika mba hiaraka nofanofa ny tanantsika. Dia areo tea-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Halleluia. Tena sambatra ianao raha tonga eto amin'ity fotoana ity androany sy mandray izao fotoana izao satria tian'Andriamanitra anehoana ny voninay ny ianao androany. Tsarovy tsara fa ilay Andriamanitra izay potsika eto dia be famindram-po izy. Ary tena tia antsika rehetrarehetra izy ary tena tia aneho an'izany fitiavana izany amintsika rehetrarehetra izy. Sady izany ve ao amin'ny baiboly ao dia isaky ny isan'andro Jesosy dia miteny amintsika foana hoe aza matahotra. Ao anatin'ny taona iray dia 523 ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra. Ka hoy aminao androany hoe aza matahotra tsony ianao satria eo akaikinao ane Jesosy. Ilay Andriamanitra izay nanoloranao any fiainanao, izy mihitsy no hitantana ny fiainanao, izy no miaro anao, izy no manorina lalana ho anao. Ka hoy aminao hoe aza manatahotra ianao. Inona moa mahatonga ny olona matahotra? Ao anatin'ny fo feno tebiteby. Ka hoy aminao androany hoe manana fatokinan'Andriamanitra fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ny olona mino ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra dia tsy maintsy mivoaka ny fandresena foana ny fiainany, tsy maintsy mivoaka ny fifaliana foana ny fiainany. Ao anatin'ny fampom-pivavahana ny fiderana dia hiteny amin'ny Jesosy sika androany hoe atolotsika an'Andriamanitra mihitsy ny fotsika ho fo lapa tsara indrindra ho tena hoe hitoeran'Andriamanitra. Atolotsika an'Andriamanitra ny fotsika mba tena ho anjakan'Andriamanitra. Ka na inona zavatra miseho amin'izao fiainana izao, ninona zavatra miseho dia izao hoe ny fonao dia fo matanjaka, fo mahay mizaka ny zavatra rehetra. Ka hoy aminao androany hoe andaontsika hitoeran'Andriamanitra, atolotsika an'Andriamanitra ny fotsika ho fo mahery amin'izao fiainana izao. Ndao ary.
rehefa velanao anjaka somaina toeranao anatin'ny fonao Jesosy tsy manatahotra zany tsony ianao ninina zavatra miseho ninina zavatra mianjady amin'izao fiainana izao hoy aminao hoe ny fonao apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainanao apetrao amin'Andriamanitra foana araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio 5 teny 9 manao hoe sambatra ny madio apo fa izy nahita an'Andriamanitra halleluja araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny boky ny oabolana 4 teny 17 manao hoe tandreminy fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandremana fa avy aminy no iavian'ny aina tsarovy tsara fa rehefa ny fonao no tsara petraka eo anatrehan'Andriamanitra dia afaka miaina amin'ny fahasambarana ianao afaka miaina amin'ny fifaliana ianao tsy manatahotra intsony ianao hoy aminao amin'ity androany ity andao atolontsika an'Andriamanitra ny fotsika andao tenentsika mihitsy Jesosy fenoy ianao ny foko fa ianao ihany no tanjako ianao ihany no heriko mankasitraka anao zay Jesosy
miderana aho izay manome voninahitra anao satria tsara loatra eo amin'ny fiainana ianao. Fenoy ianao ny fonay tsirairay avy tonga eto androany. Fenoy ianao ny saina androany. Tena hitoky aminao, hanatenanao zato isanjato amin'izao fiainana izao. Mankasitraka Jesosy. Miderana aho izay manome voninahitra anao. Halleluja. Tanjaka ianao Jesosy. Herina ianao. Amen. Fenoy ianao ny fo. Fenoy ianao ny fo. Fatanjako sy erikiana. Fenoy ianao ny fo. Fenoy ianao ny fo. Fatanjako sy erikiana. Fenoy ianao ny fo. Fenoy ianao ny fo. Fatanjako sy erikiana. Fenoy ianao ny fo. Fenoy ianao ny fo. Fenoy ianao ny fo. Fatanjako sy erikiana. Uianao ny masoko hitsinjo anao. Uianao ny tanako hitantananao. Uianao ny fitiavako hamonjy anao. Uianao. Uianao ny masoko hitsinjo anao. Uianao ny tanako hitantananao. Uianao ny fitiavako hamonjy anao. Uianao. Izany fanambarana omena ho anay Jesosy. Fenoy ianao ny fonay. Fenoy ianao ny fo. Amen. Fenoy ianao ny fo. Fatanjako sy erikiana. Fenoy ianao ny fo. Fenoy ianao ny fonay Jesosy. Fenoy ianao ny fo. Fatanjako sy erikiana. Ianao Jesosy. Amen. Uianao ny masoko hitsinjo anao. Uianao ny tanako hitantananao. Uianao ny fitiavako hamonjy anao.
Jesosy rehefa feno anao ny fonay rehefa omenay lapa manjaka ato anatinay ianao dia tsy anatahotra tsony izay fa eo ianao amonjy anay ka na inona zavatra miseho na inona onja mahery entin'izao fiainana izao dia manatoky izay fa ianao dia eo anilanay foana ianao dia mamihana anay amin'ny tananao mahery Jesosy eo ampelantananao masoan'ny fiainanay noho izany no anoloranay any fona ianao satria rehefa voatolotra anao ny fonay dia afaka miaina izay afaka feno fifaliana izay mankasitraka anao zay Jesosy afero izay fa eo ambany elatra amin'ny mahatsara ny fiainanay mankasitraka anao zay Jesosy tsy anatahotra tsony izay eo ianao amonjy anay mankasitraka tompo matsara na Jesosy
mandresy eo ianao hiaro anay eo ianao tokonay mankasitraka anao zay Jesosy lehibe loatra ianao mboly lasa fa ianao ny tomponay Jesosy mboly lasa fa ianao no mampandresy anay samiara makantoerana isika rehetra efa nambarako taminareo mantetitetika ihany a ty teny ity efa manitsaka ny vaninandro farany isika efa tanteraka arabaky teny mihitsy lay teny nety mifanamasana teo am-pôly Timoty faharotoko fatelo andiny voalohany hoe any aparany ihany dia isy andro mahory isy fahasarotana isy olana amin'ny karazana ary tsy olona ray na fianakaviana ray no atsapany famarinana zany fa ny olona rehetra mihitsy ary hatramin'ny firenena mihitsy azy dia manoloana zay indrindra mitona antsika rehetra aho satria andro farany malora tena tsara ho an'Andriamanitra ianao mba hoe mandritry ny androm-piainantsika eto ambony ty tany ity dia hoe ho tanan'Andriamanitra mandrakariva isika tsy aly ho tanan'Andriamanitra mihitsy ary anisany ataontsika ao anatin'izany dia zay zavatra rehetra mety hoe tsy avy amin'Andriamanitra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia ialana tena ialana araky ny nambarako taminareo matetika na dia resaka toe-po io azy dia alaina atsaraina zany hoe tsy avelantsika aloto mihitsy na inona zavatra mety mitranga fa terisika araky ny teny Jesosy hoe ho madio ampo mandrakariva isika amen eo amin'ny lafa fitondran-tena dia araky ny témoignage-n'ny Paoly hoe Andriamanitra ny vavolombelona ianareo fiangonana eto Tesalonika ihany koa vavolombelona fa madio sady masina ny fitondran-tenanay dia mba ho araka izany mihitsy isika tonga eto fa anisany lehibe ihany koa anefa dia ny fanomanantsika ny fidirantsika ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay alleloia ilaina isika hoe ho tanan'Andriamanitra foana mba ahafahan'Andriamanitra manavaka atsika amin'izao vaninandro farany diavintsika izao normal raha mitabataba ny jetlisy molmonina ny olon'izao tontolo izao verefitra ny tsiraray avy no zava-misy fa itsika raha tena ho tanan'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho havan'Andriamanitra ianao ho havan'Andriamanitra ianao ary amin'ny andro aoriana dia antoka ho tonga ny an-danitra ianao zay zany mivavaka iarantsika rehetra manao amin'izao fotoana izao ianareo any atokantrano raha mety aminareo dia mivavah miaraka aminay ianareo amen andeontsika hitsangana dia ho mpitsanganana tena hivavaka fontsika rehetra tena ho arak'izay nambarako izay mihitsy aoka ho fiainantsika tsiraray avy sokafo ny vavanao vavaka toram-po mihitsy no iarantsika manao amin'izao fotoana izao raha mety ary asiantsika fiatsika ho atsangatsika mihitsy tanantsika ilazantsika hoe tena mitady an'Andriamanitra isika andao azy mivavaka ianao mba hoe ho tanan'Andriamanitra foana ianao ka na dia mitady hevitra aza ny devoly hisarika anao mba hiala eo an-tanan'Andriamanitra dia hijoro anohatra zany devoly zany ianao zay rehetra mety hampisaraka anao amin'Andriamanitra dia hibebahana hialana avokoa ny fitondran-tenantsika dia amboarintsika mba ho marina ho mahitsy
hometrika ilay fiantsoana sy ilay voninahitr'Andriamanitra. Okay, vavaka arak'izay fanetanana nanetanako anareo zay ianareo. Malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana aza mandeha amin'izany ianao. Fa na dia tery aza ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay dia aoka hizotra ho amin'izany ianao. Tena sehoa mihitsy ilay etaetantsika rehetra fa ho an'Andriamanitra tokoa isika. Reo karazana devoly misarika anao hiverin-dalana, na misarika anao alota, na misarika anao andeha araky ny nofo, ray amin'ny anaran'i Jesosy izy hiala eo aminao. Toery izy araka fahefana zay efa nomena antsika. Ho anareo vaovao tonga eto manao vavaka torapo tahaka ny ataon'ny olona rehetra ianao. Vitan'i Jesosy ny manavaka ny feonao, ny manavaka ny vavaka ataonao. Ainy zany satria Andriamanitra izy. Mangina indray isika apetrao eo amin'ny fonao ny tanana. Andriamanitra amampanomponao ahy dia mandroso mibanga aho mifona ho an'ny olona rehetra ato amin'izao asan'Andriamanitra izao. Mifona ho an'ireo olona izay manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook. Mifona aminao aho azy ireo noho ny amin'i Jesosy izay efa maty ho anay teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana, ary manao fifonana ho anay ankehitriny eo an-tanan-kavanana ho Andriamanitra ray, dia mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao, mamiala an'izao fiangonana izao ianao. Amin'izao fotoana izao iserin'Andriamanitra avy any aminao any hamangy ny rehetra, ka hijoro olona matoky hatramin'ny farany ny tsiraray avy tonga eto nareo namanay any tokantrano any. Ny ranao Jesosy aneo ny firevanao anay ka tsy foatin'ny finoanay hitoetra mandrakariva amin'ilay toem-panahy tsara indrindrany izahay rehetra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana isika. Dia andeontsika iroso hitondra ny fanatitra rehetra izay efa nomanitsika. Ety anoloana misy andreto boaty reto anateranao ny ampahafolokarena. Dia rehefa avy eo tatazana toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Marina fa misy atakina devoly be mihitsy eto ambony tany.
na eto amin'ny firenena misy atsika azy ary reny ataka reny a tena hita hoe manengelona ny saina sy ny finoana hoe inona ny tranga rehefa aveo, inona ny tranga rapitso. Olon'Andriamanitra anao, aza matahotra, aza manahy. Aoka hitoetra amin'ny finoana mandrakariva ianao. Mikasy ny amin'ny ampahafolokarena manana fahasahiana manefa izany hatrany hatrany ianao. Sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Amen na mandroso aritsika tompoko ho anareo toroream-pahafolokarena na ny fanohanana ny émissiontsika. Dia ao anatin'izany a dia mbola hiaraka anao hira isika rehetra.
toerana ianareo mpitarika fiderana. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra natao iainantsika sy natao hotsapantsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Fa zao aloha fantanina petrako, efa tena olon'Andriamanitra fe ianao tonga eto. Efa tena olon'Andriamanitra marina fe ianao tonga eto. Raha tsy ho an'ny sasany amintsika dia androany manapa-hevitra ianao ny ino an Jesosy, le zanaka latokan'Andriamanitra, le maty teo ambony hazo fijaliana, le nalevina ary lay natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Raha mino ny Jesosy io isika ary mandray ny Jesosy io ary mame toerana azy ao anaty, dia ho avelan'Andriamanitra ny helokontsika, ho avelan'Andriamanitra fahatsontsika, ary ho sasan'Andriamanitra amin'ny ranony Jesosy le nalatsaka teo ambony hazo fijaliana isika, ary anisan'ny lehibe ho atsangan'Andriamanitra ho olony ianao, ho atsangan'Andriamanitra ho zanany ianao. Amen. Amen. Ary ny tena tombo lehibe ho antsika rehefa tonga amin'izay toeran'izay tsika dia izy Andriamanitra tsy toa no handray an-tanana antsika na amin'ny andro na amin'ny alina. Ho avan'Andriamanitra isika, ho avany ara-baky teny isika. Misy tenin'ny Baiboly izay moa teto mivakily le mpanompon'Andriamanitra amin'ny Salamo 130 fa zay miatra amin'ny olona tsy hiatra aminao. Zay tsapan'ny olona miresaka fahoriana, fasarotana, asehon'Andriamanitra fa tsy ho tsapanao zany. Ka dia miverena amin'Andriamanitra isika ary ome toerana ao anatinao Jesosy. Amen. Androany aho dia nazava amintsika mikasika ny amin'io Andriamanitra io, dia ilay Andriamanitra magaga sy ny fagagana zay ho ataony amintsika indrindrindrindra fa zao 3 volana farany melony amaranantsika ny taona. Ka ho vakiko ny Baiboly dia rehefa voavaky ilay izy ka tsapanao fa mpanao fagagana Andriamanitra ary mino an'izany ianao dia ataova-maina mafy be. Sokafy aro amin'ny Exodus 10 dia manomboka ny 11. Jehova ô, iza moa no takanao amin'izay Andriamanitra? Iza moa no takanao zay ankalazaina amin'ny famasinana? Dia ilay tapany ambany, dia raina amin'ny fatahorana mpanao fagagana. Salamo 170 andiny 120 ka hatramin'ny 170. Ampatsiaro ny asan'i Jehova aho fa tahatsiaro ny fagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hevitra ny nataonao. Andriamanitra ô, amin'ny fitoerana masina ny lalanao, iza no Andriaman-dehibe tahaka an'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra zay manao fagagana. Efa nampahalala ny herinao tena firenena ianao. Ianao no Andriamanitra zay manao fagagana, efa nampahalala ny herinao tena firenena ianao. Teka mafy an'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity, araka ireo teny novakina ireo, Exodus 10:1 Salamo 170 andiny 120 ka hatramin'ny 440, araka ireo teny ireo, ny Andriamanitra zay tompontsika, ny Andriamanitra zay vavatsika fiangonana RHEFI eto Androndrakely, lay Andriamanitra antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy, sady raintsika fiangonana RHEFI eto Androndrakely, dia voalaza fa Andriamanitra mahagaga izy. Andriamanitra mahay manao fagagana izy.
ary Andriamanitra mahavoavody antsika ara-baky teny malona andre olana be dia be zay mianjady amintsika eto ambony tany ity. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika e. Atao mafian'ny teka. Ary ambonin'izany Andriamanitra afaka mitahy ny fiainantsika amin'ny fomba magaga ihany koa izy. Amen. Amen. Noho izany indrindra mitona antsika rehetrarehetra tonga eto ao ny iny fa zany tokoa io Andriamanitra zay topotsika sy ivavantsika io. Ako fatatsika fa tsy ho voapirofo eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra magaga. Tsy ho voapirofo eo amin'ny fiainantsika ho iaho ny maha-Andriamanitra magaga an'Andriamanitra raha ohatra ka tsy eo amintsika ny finoana fa izany tokoa izy. Zany ange no antony natokany Hebreo 12:1 miteny an'ity teny ity fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'io Andriamanitra io, lay Andriamanitra nahary azao rehetra izao, lay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona, fa zay manatona an'io Andriamanitra io dia tsy maintsy mino fa misy izy. Mino fa misy izy. Ary tsy maintsy mino fa izy dia mpamaly soa ho an'izay rehetra mitady azy. Amen. Zao mantsy zay inonao ihany no ho tanteran'Andriamanitra eo aminao. Zay inonao ihany no ataon'Andriamanitra hitany masonao mandritra fahavelomanao eto ambony tany ity. Anome ohatra ao dia ho azonareo tsara mihitsy ilay tiako ambara. Tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia nalaza be mihitsy Jesosy. Tena nalaza be tamin'ny toerana rehetra zay nandehanana. Nalaza be Jesosy noho ny fanasitranana, noho ny fanafahana, noho ny fagagana nataony. Zay matoka amin'ny Baiboly ohatra tao Galilia dia hoy Baiboly hoe ny ely tao Galilia nilazan'i Jesosy. Noho izany ny olona rehetra tamin'izany vaninandro zany dia nanam-pinoana be mihitsy hoe ho sitrana le olona marary, na hoe ho afaka le olona voafatotra, na hoe ho voavody sy voata ny fiainan'le olona zay tonga eo amin'i Jesosy, zay manatona Jesosy. Jesosy raha teo moa efa nilobava hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra, mavesatretana, manana olana, na inona mahazo anareo, fa rehefa tonga eo amiko ianareo ho Jesosy, omeko fitsaharana, omeko fiadanana, omeko fiainana. Zay voalaza amin'ny Mateo 5:20. Halleluja. Ohatra ray ty tantarako aminareo ity. Ndre mandeha nisy fianakaviana anankiray nanana havana marary. Zany hoe io fianakaviana io zany nanana havana marary ny aretina paralysis, le aretina malemy tongotra reny, le aretina malemy vatany ireny. Dia efa nanahirana ny fianakaviany mihitsy ity havany marary ity, satria efa nandaniana vola tato sy teroa mba hositranina fa tsy sitrana mihitsy. Efa natao daholo zay no heveriny havany hoe mahavoavonjy azy, fa tsy voavonjy mihitsy ilay havany zay marary. Dia indray andro reto fianakaviany reto nandreny amin'i Jesosy hoe zany Jesosy zany zay mandalo eto amin'ny tanàna misy antsika ankehitriny, dia Jesosy mpanasitrana, Jesosy mpanafaka, Jesosy mpamonjy, Jesosy mpitondra fitahina, ary tsy nisy nialamaina hono zay rehetra nanatona azy. Nandre an'izany reto fianakaviany reto, avy hatrany dia velona amin'ny fanantenany, velona amin'ny fanantenany fa ho sitrana ity havany marary ity.
noho izany niala tany amin'ny tanàna nisy azy reto fianakaviany reto andao hoe tsika ho any amin'izany Jesosy zany ity afantsika ity mba ho sitranina mba ho afahana mba ho vonjena dia lopatain'ry zareo tamin'ny alalan'ny farafara lay havana marary zany hoe nanamboatra farafara spesiala reto fianakaviany reto dia napatrolina eto ambonin'ny farafara lay havany marary dia nisy fianakaviany efada nilanja lay havany marary nandeha tongotra nakany amin'ilay toerana nisy an Jesosy dia omena voninahitra Andriamanitra fa tahaka ireo olona rehetra tonga teo amin'i Jesosy no sitraniny no afahany no vonjeny no tahiny dia tahaka izany koa no nataony Andriamanitra tamin'ilay lela marary hoy ny Baiboly hoe sitrana ilay lela marary tena sitrana no bataina tamin'ny alala farafara izy tamin'izay fotoana izay fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy indray avy eo no mibata amin'ny farafara nandeha nivoaka ny trano nandeha nody tany amin'ny tanàna misy azy halleloia halleloia ina moa ny antony zany rehetrarehetra ny tranga satria tao amin'ilay fianakaviana ny finoana fa Jesosy dia mpanasitrana mpanafaka mpamonjy mpitondra fitahina dia tatak'izao zany fandeha tantara ilazako aminareo hoe tena tao amin'reto fianakaviana reto koa ny finoana rehefa tonga tao amin'ilay toerana no lazain'ny olona hoe ao misy an Jesosy indrisy tsy tafiditra tao amin'ilay trano reto fianakaviana reto satria fen'olona be mihitsy ilay trano atrany ambaravarana tomba folona ary tsy afaka niditra izay tany ivelana ianao raha teo amin'io tsy hoe vata tenanao samy rery dia hoe mba misisika fa miaraka amin'ny farafara be sady efa da ahoana ny fomba hidiranao amin'i Jesosy ny finoana reto fianakaviana nefa dia hoe ataontsika izay atokavanao amin'i Jesosy fa raha vao tonga eo dia havantsika ity dia ho sitrana izy ho afaka izy ho voavoja izy ho voatay izy dia nandeha niady hevitra tao amin'reto fianakaviana reto ahoana nataory zalahy ahoana nataory zalahy tsotra hono ny anankiray zay tenin'ny olona tsy ahoantsika andao hiakatra any ambony tafitrano isika dia hoe sorontsika io tafo io tsy tafo taolona moa ny tafo tamin'izany fa tafo tanimanga takan'io ambony hitantsika io dia nisoronjareo tsiraray ilay tafo dia nalainy ilay havan'izay marary nampidinina tamin'ny alalan'ny tady tamin'ny alalan'ny farafara afany ambony any dia nalatsaka moramora dia nanandrify an'i Jesosy gaga ny olona inona ty ataon'reto olony reto atala ino ty ataon'reto olony reto manimba zavatra fa tsy nahoany mihitsy zay vavan'ny olona fa ny azy dia zao rehefa tonga amin'i Jesosy ny havanay tsy maintsy sitrana rehefa tonga eo tsy maintsy sitrana tsy maintsy afaka tsy maintsy voavody tsy maintsy voata dia ilay nambarako taminareo rehefa tonga teo dia hoy Jesosy voavela ny elokao mitsangana ianao beto amin'ny fandrianao dia mandehana ianao tonga dia niaraka tamin'izay nisy herin'Andriamanitra niasa teo amin'ilay lehilahy dia sitrana ara-baka teny izy andova kitsika ny Baiboly Marka 2 manomboka amin'ny 1 ary no niditra tao Kapernaumy indray Jesosy rehefa afaka andro vitsivitsy dia fa tao an-trano izy ka dia tafangona maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny alohany varavarana azy zay le no azavaiko teo ary izy nitory niteny tamin'ireo olona be deaibe tao anaty trano ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa hoe ho aminy zay nolanjay ny efa da zay le nambarako teo ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy no ny abetsany vahoaka dia na ny esorany ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy ka no ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandriana zay nandrina ilay marary ny paralysisa ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo
ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany elokao. Dinganina andininy fafolo. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana aty ambony tany amela eloko. Dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana, betao ny fandrianao, ka modena traninao. Dia nitsangana raha lehilahy ka nabetany fandriany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona ny olona rehetra ka nakalaza n'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zay to zany izahay. Da ho hiteka mafan'Andriamanitra isika. Tsy mbola nahita zavatra tahaka izany ny olona araka voasoratra io. Ianao ihany koa tsy mbola nahita, fa androany ahita ianao. Ahita n'Andriamanitra manafagagana ianao. Zay rehetra miny dia ahita n'Andriamanitra manafagagana. Asio teka mafy be ry havanao. Amen. Halleluia. Ry fiangonana rehetra tonga eto, raha manana finoana ianao. Raha manana finoana tahaka reto fianakaviana reto ianao, dia izao ahita n'Andriamanitra manao fagagana eo amin'ny fiainanao ianao sy eo amin'izay zavatra rehetra ataonao. Amen. Tsy nofinofo zany tsy nofinofo zany, fa tena arabaka teny. Ahita n'Andriamanitra manao fagagana eo fiainanao ianao. Ahita n'Andriamanitra manao zavatra magaga eo amin'izay ataonao ianao. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra no anambarako fa zay nataon Jesosy tamin'ireo fianakaviana ireo ho ataony amintsika rehetra rehetra. Halleluia. Amen. Satria nahoana? Satria magaga Andriamanitra, satria magaga Jesosy. Izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Dia ity zany misy ohatra tantaraiko aminareo, dia raha ohatra ka mifanoja fiainanareo dia ataonareo amen mafy be. Reo zavatra nirinao sy reo zavatra nangataonao tamin'Andriamanitra kanefa tsy mbola tanteraka, efa amam-bola maro na efa amataona maro ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ny fomba magaga nezany. Amin'ny anara Jesosy ho tanteraka aminao zany. Amen. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity, mbola mafisikiana. Raha manana finoana ianao fa Andriamanitra magaga ny Andriamanitra tomponao sy ny Andriamanitra ivavahanao, dia arak'izany tokoa no ataon'Andriamanitra eo aminao. Tena hita n'Andriamanitra manao fagagana eo fiainanao sy eo amin'izay zavatra ataonao ianao. Amen mafy be. Atao voatra tsara ho antsika ny tantaran'ireo fianakaviana izay nitondra ny havany narary teo amin'i Jesosy. Atao voatra tsara. Manarak'izany, manana finoana ihany koa ianao fa amin'Andriamanitra n'Andriamanitra dia hainy ny manao ny tsy misy ho tonga misy eo an-tananao. Nambarako tamin'ny maraina araka filazan'ny Baiboly, mahay mamorona Andriamanitra. Mahay maninona hoe? Mahay maninona hoe? Andaoka efa kitsika ny Genesis toko voalohany dia andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aiza no tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava. Vao vita zay teny zay dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo an'elalelan'ny rano, aroka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy.
Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambany abakabaka tamin'ny rano ambony abakabaka dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra dia nisy hariva ary nisy maraina andro faharoa izany. Amen. Mazava be ny voasoratra fa zao rehetra zao tany am-boalohany ny tany zany tsy nisy endrika sady foana. Tsy hay zay fomba ilazana azy hoe boribory ve, sa lavalava ve, sa efajoro ve, fa tsisy endrika sady foana. Tao anatin'izany indrindra no nandray fanapa-kevitra Andriamanitra fa ampisy ny tsy misy ho misy. Dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Ama-Andriamanitra azy dia nampiasa teny izy. Hoy izy eo amin'ny 9:7 Genesis toko voalohany. Misy mazava, niaraka tamin'izay nisy mazava. Eo amin'ny 9:9 indray, hoy izy misy abakabaka, niaraka tamin'izay dia nisy ny abakabaka. Ry fiangonana, mazava aminao ve ny momba ny ho Andriamanitra zay tompontsika sy ivavantsika io? Andriamanitra magaga izy. Afaka mitondra zavatra magaga eo amintsika izy. Enganeka ho tsapanao zany androany. Enganeka tsy andalo fotsiny ty telo volana ety fa tsapazantsika rehetra. Amen na. Amen. Dia andaoka iverena antsika ilay resaka hoe nampiasa teny Andriamanitra dia nisy ilay notenenina. Tena arak'izany tokoa io Andriamanitra io. Izy dia Andriamanitra magaga, Andriamanitra mpanafagagana. Ny teny mivoaka ny vavany dia teny magaga, ary zay lazainy dia tsy maintsy tanteraka. Misy mazava, zay ny teny navoaka ny vavany dia nisy mazava. Misy abakabaka, zay ny teny aloka ny vavany dia nisy abakabaka. Hatramin'izao dia mbola mitombona mihitsy ny maha-Andriamanitra magaga an'Andriamanitra. Ary ny teny aloka ny vavany dia mbola mitombona hoe magaga ary tsy maintsy tanteraka. Ny Baiboly zao dia manambara ny amin'ny teny avy amin'Andriamanitra, manambara ny teny avy any an-danitra. Dia mitovy hery, mitovy valeur amin'ny teny nambarany hoe misy mazava dia nisy mazava, misy abakabaka dia misy ny abakabaka. Dia mitovy hery, mitovy fahefana, mitovy valeur amin'izany ihany koa ny teny voalaza ao anatin'ity Baiboly ity. Zany rehetra no atony natokany no amin'ny arivo 720 zao voasoratra. Andriamanitra tsy maolona kandainga na zanak'olombelona kanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy tovony. Satria efa nilaza Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava, misy abakabaka dia nisy ny abakabaka. Ary ny teny zay nambarany voasotrana ty Baiboly ity dia afaka no tanteraka amin'ny fomba magaga eo amin'ny fiainantsika ry fiangonana malala. Dia mandeha ny teny ihany koa ny anjely Gabriely. Liko toko voalohany 2:7 fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia ankoatran'ilay teny vatana ataony hoe misy mazava, misy abakabaka, ankoatran'ireo teny voalazany atao anatin'ity Baiboly ity zay nambarako teo fa afaka no tanteraka amin'ny fomba magaga. Ankoatran'izany rehetra izany, manana ny teny ihany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny alokan'ny vavany mpanompony. Enonge ty teny nataon'Andriamanitra ity, Isaia 4:20 ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy matateraka ny saina omeko ny irako aho, hoy Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra zany dia arak'izay mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny mpanompony dia afaka miteny ihany koa Andriamanitra. Io teny io toavin'Andriamanitra ny teny alokan'ny vavam-panompony.
tanteran'Andriamanitra ny saina sy ny hevitra zay ambarany mpanompony. No zany ho anareo toka eto, aoka tsy isan'ny olona mpamotsy fotoam-pivavahana fotsiny ianao, fa mino fa amin'ny alalan'ny toritena taonay, amin'ny alalan'ny tena fotsitray, dia afaka anao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ho tanteraka aminareo izay mino zany, ho tanteraka aminareo izay mino zany, asioteka mafy be. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve, sady zany ve. Halleluja, halleluja. Tsaroko ndre mandeha nisy ramatoa tonga tao amin'ny broko, manana problème ozy izy. Dia ina ho amin'ny problème anao? Nanao fatsoana tany am-piasana amin'ny vadiko io, dia possible voaroka izy. Dia ahoana no avinay raha voaroka amin'ny vadiko? Dia zao moa tengo tamin'ilay ramatoa, eto aty mivadinao fa hivavaka ho azy aho, amela heloka azy Andriamanitra, ka na dia nisy ary fahadisoana, amela heloka azy Andriamanitra, ary ho tsofoka rano tsy ho voaroka izy. Dia zao teny olo madama io, pastera, ny vadiko nge ka tsy tia an'ity fiangonana ity e, alina maizina nge ty fiangonana ity e, ary raha fantany aza fa nakaty eo, asa zay anjony tokantranoko, asa zay hitrango amin'ny tokantranonay. Za zao mihaino radio pastera, ka sendra mandalo izy, ka eniny fa nihain'ny toritenao tamin'ny radio, tonga dia fa ady be ny fiainanay, ady be fa tsy maintsy vonoina io, tsy tia mainty an'ity fiangonana ity izy, tena alana. Dia ho ia tamin'ny madama, kanefa ho an'ny fatokavaneto ny vahaolana ho azy, ka tena tsy possible mihitsy pastera ny atokavaneto. Dia ho ia hoe aminao tsy possible, fa raha mino anao dia possible. Ametraka tany ianao madama, dia tsofoka rano, dia mandeha any, lazao mivadinao ho avy aty. Dia nangena tsy niteny intsony moa izy, fa ho tantarako aminareo ny teniny tamiko taty aoriana. Dia tonga ny apitso, tonga tokoa ilay madama, dia niditra tao miborako tao izy rery. Pastera, tena magaga, tena magaga. Fa ahoana hoa? Tonga ao mivadiko, tonga ao mivadiko. Amen. Dia izy hoa, tsy nety niakatra izy aloha, fa zany nasainy mandeha aloha, fa mandohalika aorianao izy. Dia nivoaka nijereko ohatr'izao teo amin'ny lavarangana, io izy io fa mandohalika tokoa. Dia zao tantarain'ny madama io tamiko, pastera, taorina ny tenina ataonao dia tsy tia maly intsony aho, zao no teo an-tsaiko, tena tsy fantatry ity pastera ity marina ny toetra ny vadiko, tsy mbola hita marina ny toetra ny vadiko, ka misisika foana izy hoe oita ty, fa tsy haiko pastera zay nitranga, fa rehefa tonga tany an-trano aho, dia tena sa hoe tafaona tamin'ny pastera, le pastera mitoritena amin'ny radio iny, dia teneniko izy, nanasa antsika mivady izy ho any aminy, mba afany mametra tanana amintsika hony, sy mijorana antsika fa hivan'ny olana. Vao nandrea zany le vadiko, raha tokony komonjo, totondro ny meny, tonga dia nanaiky, roviana hony zany tsika makany, rapitso, roviana hony, rapitso. Zay natokavany teo. Dia vita moa toriteniko foy, nametra tanana nitsodrano aho, makanisana ampiasana ianao. Dia vorony zareo tao ampiasana, nangofotra be izy, ary mpiara-miasa amin'ny rehetra efa nilobava hoe zay tsy tia lala fa ianao ny fotry ny fatsoana, ny rehetra mihitsy any manao angaretina hoe io fotry ny fatsoana. Dia fa niandry zay fitrangana, kanjo le mpampiasa zay atao hoe tsy mena masolona, araka fitantarana, tsy mena masolona, rehefa avy menimenina tabataba teo,
dia ity lehilahy zay renao fatsony ity indray nampiakarina amin'ny toerana ambony, nampiakarina amin'ny toerana ambony. Gaga ny olona rehetra hoe fa ahoana zany, fa ahoana zany, ahoana e. Rehefa hiasa Andriamanitra dia misefa gagana, rehefa hiasa Andriamanitra misefa gagana. Amin'ny anaran'i Jesosy ianareo toka eto ahitan'Andriamanitra manao fagagany. Tokava aminareo arak'izay nohonareo. Nosandrindra taonanareo ao, aza matahotra intsony ianao, aza manahy intsony hankio ianao, aza maninona hoe aza matahotra ary aza manahy hankio ianao. Fa ny condition takin'Andriamanitra aminao fotsiny dia hoe ianao mino ary manana finoana fa Andriamanitra magaga ny Andriamanitra tompontsika eto. Atavoatra lehibe amintsika rehetra ny tantaran'ilay fianakaviana na anao izay natokavany havany teo anatreny Jesosy. Amen. Ary ambon'izany ianao mino ary manana finoana fa magaga tahaka n'Andriamanitra mihitsy ny teny mivoaka ny vavan'Andriamanitra, na ny teny mivoaka avy amin'ny vavany mpanompony, na ny teny voasoratra ato anatin'ity Baiboly ity. Vitany amin'iny aloha. Fa mikasany amin'ny Jesosy indray, araka ny voalaza amin'ny Baiboly, Andriamanitra tahaka n'Andriamanitra rainy, ilay naharan'izao rehetra izao Jesosy. Averiko indray, araka ny voalaza amin'ny Baiboly, Andriamanitra tahaka n'Andriamanitra rainy, ilay naharantsika olombelona Jesosy. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly, Jesosy no naharina ny zavatra rehetra. Zany hoe tahaka n'Andriamanitra rainy izy naharina ny zavatra rehetra, dia tahaka izany ihany koa Jesosy naharina ny zavatra rehetra. Sokafy ny Baiboly, Kolosiana 2:1-4. Fatao amin'ny Jesosy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Tapany farany, Jesosy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Jesosy no naharina zavatra rehetra satria ho azy izany. Noho izany, mino ianao isika rehetra toka eto fa afaka manao fagagana eo aminao Jesosy. Afaka mampisy ny tsy misy ihany koa ho misy eo fiainanao Jesosy. Afaka mampitombo ny zavatra kely eo an-tananao Jesosy. Amen. Ianareo sao ohatra ho mpivarotra na mpampiasa vola, dia hoe inona moa vita ty vola kely ity? Hitondra inona hoay moa ity vola kely ity? Afaka ampitombony Jesosy zany. Tsy hainao mihitsy eo fomba manahoana, fa raha mino anao ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka aminao zany e. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Saronareo kapa ty tantara anankiray ity. Rehefa nampivavaka olona be dia be Jesosy, dia zao ny teniny tamin'ireo apôstôliny, tsy azonareo ravana ny vahoaka hoe andeha hody any an-tanàna hitady sakafo, fa ome sakafo izy, ome sakafo izy. Dia ory mpianatra, tompo, aiza no ahitany sakafo? Mavoky andreo olona be dia be amin'ny arivony, tsy manana fa tsy mofo dimy sy trondro anankiroa zahay. Dia hoy Jesosy, otaty zany, dia nomena Jesosy, dia nivavaka tamin'Andriamanitra rainy Jesosy. Tsy maintsy nanao vavaka izy satria mitafy sy raha tahaka antsika olombelona. Dia tsy maintsy miakina amin'Andriamanitra rainy izy mba ahafahany manao hetsika magaga. Ho antsika fiangonana toga eto a, zay zavatra rehetra ataonao na inona dia aoka ho akinao amin'Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao. Na inona fa ny impossible eo aminao rehefa akinao amin'Andriamanitra ho ataony possible, ho ataony possible.
rehefa vita mivavaka dia nomeny Jesosy an'ireo mpianatra ilay mofo dimy sy trondro anankiroa zarao ity akory zava-magaga fa tena tanan'ireo mpianatra no nitombo ilay mofo dimy sy trondro anankiroa ary ny tena fagagana dia hoy ny baiboly hoe mbola nisy ambony tsy lany 12 sibika trondro anankiroa mofo anankidimy na voky olona mihoatra 5,000 ary mbola nisy ambony 12 sibika dia ireo mpianatra samy lanja anankiray tamin'ireo sibika ireo nandeha notany atokantrano nisoratany izany mba ilazana amintsika fa Jesosy dia mahay mampisy ny tsy misy ho misy mahay mampitombo ny kely eo an-tananao mba ho be dia be amen alleluia tsaroko ity fidorana vavolombelona nataon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay avy any Indonezia tany izy tany aloha fa tateoriana findra tany Amerika izy io mpanompon'Andriamanitra io efa nitoro teny teto dia zao no fagagana anisan'ny tantaraina ndre mandeha ozy izy a nandeha nanao tafika masina tany ambanivohitra lavitra ny ekipanay nandeha tongotra zareo maromaro dia efa elon'ilay madama pastera le tompona ndraikitra le fiangonana tao tany ambanivohitra fa ho avy ny ekipa anao tafika masina dia sahiratsiana be le vadilay pastera hoe ho avy eto ny olona dia ina moa zany meko azy ary meko azy ty kely atananay ity dia ina zany no hoanay menakavy dia nalay nono raha tsy ditra fitadidiko mangazo fa anankiroa koa masisany tao amin'ny tao mangazo anankiroa dia fatany hoe saza azy menakavy io rariva nalainy dia nafeniny le mangazo mbola tsy tonga le ekipa dia fa niafina le mangazo mialatsiny raha tsy mangazo lifa totovy amin'izay zay ny tantarany pastera teto dia tonga ny ekipa dia rehefa tonga teo dia nikorana mivavaka efa reraka ny ekipa rehetra satria nandeha tongotra lavitra dia olona anankiray izay nitsindrin'ny fanay masina madame pastera avoay ozy izy le mangazo anankiroa na fenona tao a anamboarana mofo ho andreto ekipa reto fa efa sasana ekipa efa reraka tsy natelo le madame pastera hoe taizana fatara fa nisy mangazo na feniko tato sady amin'izay no faritana hoe anankiroa tsy salasala itsony a tsy nasa fa voaterina voakako le izy a nefa mba nafeniko hoe ho anay menakavy rariva dia namboarina mofo dia rehefa vita le mofo dia ola tompon'andraitra ny karakara hoe samy milahatra afana mizara ndreto ty mofo ity ho sakafo dia zao ozy izy olona lehilahy anankiray zany ny farandrindra sady mijery le fomba fizaran'le madame pastera le mofo a zay nazy voalohany tonga dia ngeda be nazy anko faharoa mbola ngeda be nazy fatelo mbola ngeda be dia ho tany rino zay ny témoignage marina raha mba ho tonga ty amiko ho tonga ty amiko io raha zao ny fizaran'ity madame pastera ity tsy mba hainy ve mamina vina fa tokony ohatr'izao san'olona dia mba mahazo a marina raha mba tonga tyo jerety abetsan'ny azo voalohany faharoa fatelo faefatra sy fadimy sy ny sisa akory anefa za magaga fa nahazo tahaka ny azo le voalohany aho izy izy ary tsy vita zany fa mbola nisy ambony tsy lany dia olo mpanompon'Andriamanitra zay nitoro teny teto mailtaria no anarana resy lahatra aho fa tsy miova Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay magaga tahaka n'Andriamanitra rahany izy mahay mampiasy tsy misy ho misy izy mahay mampitombony eo an-tanana izy halleloia ametraka fantaniana zany aho izy aminareo toka eto no efa nandray an Jesosy tokoa efa manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatiny azafady eo mba jaka amin'ny tanana
ampidinino indray tena sura ve anareo fa efa tena ao anatinao Jesosy sady etikety fotsiny ny maha-olon'Andriamanitra anao na ny maha-kristiana anao tena sura ve anao fa efa ao anatinao Jesosy atsangany tana zay tena sura dia zao ny teniko aminareo sambatra samy rasamolona ianao sambatra rasamolona isika rehetra toka eto satria lay mpanao fahagagana tahaka n'Andriamanitra rainy lay mpanao fahagagana mahay mampisy tsy misy izy no mitoetra ao anatinao ao izy no mitoetra ato anatsika halleluia androany zany afaka hita fahagagana ianao ary na aiza toerana misy anao raha mbola tsaronao fa ao anatinao Jesosy asa matahotra asa manahy fa afaka hita fahagagana ianao afaka hita zava-mahagaga ianao tsanganao ngano zany na onono fa zay inonao no ataon'Andriamanitra teraka aminao zay inonao no ataon'Andriamanitra hitany masonao andao hiteka mafy dia mafy isika asio teka mafy dia mafy halleluia amen fa dia zay raha mino anao dia ho araka zany nambarako zany mihitsy no tanteraka efa nambarako teto le izy maty Lazarosy sakaizan'i Jesosy Kristy dia ho Jesosy tamin'ny Marta nadany maty hitsangana mianadanao dia hoy Marta fantatro fa hitsangana izy fa sainga amin'ny andro farany dia ho Jesosy ity vehivavy ity tsy mahazo resaka ve zany ka ny teny hoe amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany no hitsanganana fa izao dia ho Jesosy aiza nandevenanareo azy andeha ho an'ny isika dia nandeha Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra dia nanaraka ihany koa ny anabavany maty dia nisy olona maromaro nanaraka vatorino dia rehefa tonga teo amin'ilay fasana dia ho Jesosy esory ny vato esory ny varavara-pasana dia olay anabavany maty Marta no anarana mpampianatra ô tompoko efa maimbo izao efa trano ke zay nandevenana azy inona ary ty ataonao dia ahoana ho Jesosy Marta tsy voalazako fa raha mino anao raha manam-pinoana ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zany hoe ny fiainantsika olon'Andriamanitra io zany tsy mitovy amin'ny fiainan'ny gentilisy isika zany raha tia hitan'Andriamanitra manao fahagagana dia mila manam-pinoana fa possible avokoa ny zavatra rehetra miaraka amin'io Andriamanitra io miaraka amin'i Jesosy dia tamin'izany fotoan'izany moa efa tapa-kevitra Jesosy fa amelona ny Lazarosy amin'ny maty dia tsy maintsy nyroso izy fa raha ny finoany tianabaviny ty ny jerena dia hoe adabo ihany aloha hitsangana amin'ny maty izy amin'ny andro farany fa efa tapa-kevitra Jesosy hoe ho velomiko zao dia zao Lazarosy dia no zany tsy maintsy tanterako ny faniriko esory ny vato dia nisory ny olona dia ho Jesosy tena hoe tahaka n'Andriamanitra ray mihitsy izy olona Andriamanitra ray misy mazava namoaka teny izy dia nisy mazava misy apakapaka namoaka teny izy dia nisy ny apakapaka tamin'ny teny ray mandeha ty Jesosy indray no namoaka teny tombavana ry Lazarosy mivoatao tonga dia mivoaka tao pasana le olona maty ary lasa olona velona gaga ny olona rehetra ary ny ely tany amin'ny tanàna rehetra manodidina zany fahagagana ny tranga izany ry havanao raha manana finoana ianao dia zao toroteny nataoko izao dia tsy toroteny naovanao amainina sy alelo fotsiny fa toroteny tena ho tanteraka aminao ho tanteraka amin'ny ramenakavy ary tsy eto ihany fa naiza misy anao ho tanteraka zany asio tehaka fara zay mafy ry havanao ataovy mafy be mihitsy ny tehaka ao halleluia amen hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hivavaka isika tika nareo teny hivavaka be mihitsy
tena hivavaka be ary ilaza amin'Andriamanitra tompo ampitombony finoko satria tsy avy amintsika no mahatonga antsika manam-pinoana fa avy amin'Andriamanitra zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe ny tompo finoanareo zany hoe Andriamanitra no tompo finoana dia izy no mametraka finoana ao anatsika ny anjarantsika zany ny mivavaka manamafy ny fanakentsika fa isika dia manompo azy ary mivavaka hoe tompo ampitombony finoko ataovy manana n'ilay esprit de foi ao zay moa le fiteny anaty Baiboly hoe ataovy manana n'ilay fanahy finoana ao zay zany mivavaka ataontsika dia rehefa avy eo hivavako anareo aho mba ho manam-pinoana avokoa tsika rehetra amen atsaka ny tananao dia hivavaka tsika eo mpipetrana ihany samy mivavaka arak'izay na ny tanako anareo zay malora tena tsara ho an'Andriamanitra ianao ary avoa hiala aminao le devoly raha ohatra ka karazandreo olona zay mbola nipetrana fanaratsy ianao satria ino misabote ny fiainanao tsy anam-pinoana dia roa le devoly roa hiala eo aminao roa izy hiala eo aminao Alléluia. Alléluia. Andriamanitra lehibe sady magaga ianao. Andriamanitra lehibe sady magaga ianao. Toy izy mivavaka ary mankatany ny fanahy finoana mba hitoetra eo aminao. Mankatany amin'Andriamanitra fa izy tompo finoana mpanefa izany eo amintsika. Raha eo ampitombony finoanay zay le vavaka ataonao. Ampitombony finoanay dia ho apetraka fanay masina ao aminao le fanahy finoana. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Andriamanitra, laitsy to lay magaga ianao. Andriamanitra, laitsy to lay magaga ianao. Efa eto aminay ianao. Efa eto aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manapaka anay rehetra rehetra eto ny fanenao masina ka hitombo ny finoanay. Hitombo ny finoanay. Hitombo ny finoanay. Anam-pinoana lehibe izahay. Fa manompa an'Andriamanitra magaga le mpanafahagagana. Halleluja. Mangina isika. Raha mety atsakano ihany ny tananao. Lehibe aneny famindraponao amin'reto fiangonana ireto. Androany dia amangy azao fiangonana rehetra izao ianao. Ianao Andriamanitra izay tompo finoana anefa izany finoana izany eo amin'ny rehetra. Midina amin'reto olonreto fanay masina tonga manana finoana izy. Miala ny tahotra, miala ny fanahina, miala ny tepitepy fa ho fiangonana manam-pinoana ty fiangonana ity. Eto rehefa mirava avy eo ary naiza naiza dia ho tsaroa mandraka hariva fa lay Jesosy mpanafahagagana tahaka an'Andriamanitra rainy no mitoetra ao anatiny. Ary no Jesosy dia ho isandreo olona ahita fahagagana anisam-batan'olona eto. Ary na dia ireo namanay any amin'ny tokantrano misy azy eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina azy dia anam-pinoana tahaka ny olona tonga eto. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafantompo isika. Teka mafan'Andriamanitra isika. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, satsy zany ve
Halleluja! Amen. Andaotsika anao hira anankiray ipetsakanana. Hira tena maneo fa tena faly sy ravo anao ny amin'ny afatra na nentin'Andriamanitra ho antsika teo tamin'ny alalam-panompony. Zay zany hirahirantsika manao andao azy ipetsakanana. Halleluja. Mino fa tena raha nafavy zany tenin'Andriamanitra zany androany dia ho voarahinao. Ary tsarovy tsara fa rehefa mandeha ny teny ka raisinao akantoavinao amin'ny fiainanao dia ianao ihany mandray vokany sady zany ve andaontsika araka hideran'Andriamanitra ao anatin'ny ity avelantsika hiakatra ny finoantsika satria rehefa be finoana antsika dia mandray an'ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ndao ary. Sabiary makatoerany tompoko
dia amin'izao fotoana izao tsika andao hanokana fotoana anaovana vavaka ho an'ilay fotoan-dehibe izay ho atao ho an'ny moron-dava araka ireo soratra ery dia manomboka ny 23 Alakamisy 23 ka hatramin'ny Alahady 26 ny fotoan-dehibe an'ny moron-dava. Anao fifonana ho an'ny tanàna ray manontolo isika ary ho an'ny mponina mba mindra fo amin'ny olona rehetra sy ny tanàna ray manontolo Andriamanitra. Dia zao saintsaintsika zao tontolo zao no efa nitiavin'Andriamanitra ary no porofony tamin'ny alalany zanan'ilay tokana zay nomeny. No zany zany ny ao am-ponin'Andriamanitra dia hoe hovonjena ny mponina ao moron-dava. Ny manakana ny olona tsy voavonjy anefa dia ny devoly zay miampanga ny olona ary ny fiainany ratsy ny olona zay manakana an'Andriamanitra tsy asa dia fona ho an'ny tanàna sy mponina isika. Zay zany anankiray. Ary fona sy vavaka ho anay ianareo raha sitrapony tompo hiala eto izay ny talata 20 ny volana octobre dia avy eo talata 20 ny volana octobre no miverina izahay mba ho tain'Andriamanitra ny dianay ny ampandehanana mba tsisy zavatra ratsy hitrango ny fiainanay. Anisa somary nampitebiteby azy ao tamin'ilay hoe ho any Antsohihy satria fantatry loatra ny karazana devoly izay ny domina atao amin'ny tanàna Antsohihy. Dia hitako ihany nisy tebiteby tato amiko. Dia zay natonga tena vavaka be mihitsy sady nanentanareo vavaka be dia rena tompo fa na dia nisy ary zavatra ratsy nataony nivoaka mpandresy isika tany Antsohihy. Halleloia. Ary amin'ity indray mandeha ity dia ohatra lavitra n'izany no hitondran'Andriamanitra antsika any moron-dava. Mila ny vavaka avy aminareo zahay. Amen. Da ohatra tonga dia vavaka ho arak'izany tsika rehetra. Raha mety ary atotika ho an'ny tanànao dia mivavaka ho an'ny tanàna moron-dava isika. Andriamanitra miaraka manao vavaka ny fiangonana ho an'ny faritra Melaka, ny faritra Menabe ary ho an'ny mponina rehetra amin'ny distrika ny moron-dava. Mandroso am-bangy izahay manao fifonana ho an'ny tanàna sy mponina rehetra noho ny amin'i Jesosy izay efa maty teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka andrano teo ambony hazo fijaliana, mamindra fo amin'ny tanàna sy mponina ianao ary mamindra fo amiko sy ny ekipa rehetra andeha ho an'ny moron-dava ianao. Ho taina mandroso, ho taina miverina izahay ary ny mission izay ho ataonao ihany dia ho ataonao tomombana, ho ataonao tomombana fandresena mihetsinesina no hitondranao anay any moron-dava. Hozonay amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly izay nanjaka tokana tao miala resy tsy mahavita mission ary reo zay nanaraka teoriana nanao renfort foanana amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahavita na inona inona amin'io tanàna moron-dava io. Misaotra tompo dia raina ianao ny amin'ny fahombiazana be zay ampombanao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia efa nanentana anareo moa